Amin'ny anaran'i Jesosy no erabakanao ary faly raha mbola afaka mifampaheritsika ary hifankandre indray. Fa alohan'ny hamakitsika ten'Andriamanitra dia andao ary hivavaka toerana misy anao any mba samy hanan-kipo masitsika isika ary tena hoe fantoka tsara. Aza mieritreritra hoe za aty an-dakozia na ianao any amin'ny salon na hoe ny sasany any amin'ny tokotany fa ny tenin'Andriamanitra dia miditra foana any anatin'ny fotsika tsirairay avy. Ry Jehovah Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Faly izay raha hifampahery indray amin'ny alalan'ny teninao. Fa voalohany indrindra dia misaotra anao noho ny fanomezanao tombon'andro iainana ary tsy nandrenesana vaovao ratsy tamin'ny ankohonana na fianakaviana. Na dia eo ny zavatra sarotra izay lalovanay tsirairay avy dia eo foana ianao manatsotra ny taninao ary tantana anay amin'izao andro marain'izao. Apetraka fino am-palatananao ity fotoana ity. Aoka hatrehanao tanteraka, aoka ianao no handray andefa ny teninao ary za dia ho fitaovana fotsiny ihany. Mamelany eloko amin'izay rehetra tsy nahatanteraka. Mifona aminao ihany koa ny amin'izay rehetra nalehan'ny tsirairay ka mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Aoka ianao Andriamanitra no hanafaka azy ary ny fanahinao masina no hampitoetra ny teny mba hampitomboanay araka ny tanjona dia amin'ny fahalebiazan'i Kristy. Voninahitra anao Andriamanitra tamin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Hifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray isika dia Genesis 7:20 andininy 20 ka hatramin'ny 7:30 dia voakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Ary hoy Jehovah, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidinao ka izaha na efa nahatanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainan'ny tany izay efa tonga aty amiko na tsy, ary raha tsy izany dia ho fantatra. Dia niodina niala teo amin'ireo lehilahy ireo ka nandroso ho any amin'ny Sodoma. Fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Dia nanontany Abrahama ka nanao hoe: aringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina? Angamba misy olona marina 50 ao an-tanàna. Aringanao koa va ka tsy hamindranao fo ny tanàna noho ny 50 marina izay ao? Dia namaly Jehovah nanao hoe: sanatria anao toy izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka. Ka ny marina atao tahaka ny meloka sanatria izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary hoy Jehovah, raha mahita 50 marina ao an-tanànan'i Sodoma dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Dia namaly kosa Abrahama ka nanao hoe: indro fa efa say ny teny tamin'ny Tompo ao nefa vovoka sy lavenina. Angamba ho latsaka 5 sy 50 marina. Moa aringanao va ny tanàna rehetra noho ny ary izy tsy handringanao raha mahita 50 ao. Dia mbola niteny taminy indray izy ka nanontany hoe: angamba 70 no ho hita ao? Ary hoy izy: tsy mba anao izany aho noho ny 70. Ary hoy izy: aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo fa mbola hiteny aho, angamba 30 no hita ao? Ary hoy izy: tsy mba anao izany aho raha mahita 30 ao. Ary hoy izy: indro fa efa say niteny tamin'ny Tompo aho, angamba 20 no hita ao? Ary hoy izy: tsy mba handringana aho noho ny 20. Ary hoy izy: aoka anie mba tsy ho tezitra ianao Tompo fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba 10 no hita ao? Ary hoy izy: tsy mba handringana aho noho ny 10. Dia lasa nandeha Jehovah rehefa vita ny teny nataon'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany. Amen. Rehefa mahalala amin'ny Tompo raha mandre an'izany tenin'Andriamanitra antsika dia mahafinaritra tokoa satria Jehovah raintsika io dia tsy manafangaro mihitsy ny atao hoe fahirano amin'ny olona manota ary ho ataony fahirano miaraka amin'ny marina. Eto Abrahama dia manontany an'i Jehovah hoe: tena ho potehanao tokoa ny Sodoma sy Gomora noho ny tany. Ka raha mba misy kely ve ozy izy namerina isan-karazany be dia be teo izy, enina hatramin'ny 10 sisa, tsy handringana ozy. Ny dikan'izay mahatonga handringana izy tsy nisy marina mihitsy ny tao. Misarika ny saintsika amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra mahafantatra ny zava-mitranga ao amin'ny firenena anankiray. Andriamanitra mahita ny fon'ny olona zay tena mivavaka aminy, tena hoe atao hoe sincère anga zany, fa tsy le mivavaka amin'ny molotra fotsiny ihany. Hitan'io. Raha mijeritsika izao ny karazana hoe firenena rehetra nidiran'ny coronavirus dia natao ny salanisa hoe nandeha nitetitety toerana maro be dia hita hoe be ny tanàna, be ringana. Rehefa nijerena ihany koa nefa
any amin'ireny tanàna hoe Madagasikara zao ny anisany ataontsika hoe olona be mpivavaka indrindra, kristianina ny ankamaroany, dia hita tokoa fa hoe nisy famindrampon'Andriamanitra satria maty mbola tsy misy aloha hatreto. Zao nefany ny antony zany ahatongavantsika hatramin'ny farany hoe tsy hisy zany fandringanana dia mila manantona an'Andriamanitra amin'ny fo tokoa izasy anao. Inona ny zavatra lazainy Paoly rehefa nandeha nitety izy, andeha nitory. Zavatra lazainy Paoly any amin'ny 2 Corinthiens 5 verset 20 any, Korintianina faharoa toko 5:20 dia zao no teneniny hoe solon-tenan'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'ny Andriamanitra ny ianareo. Rehefa samy nandinika mantsika rehetra dia hoe amin'izao fotoana izao loza mitantao ny coronavirus hozy isitsika. Ny zavatra hita amin'ny fanjakana sy ny hitan'ny firenena rehetra dia fiarovan-tena sy ny fanaovana karazana fiarovan-tena ihany zany hoe zao ny tsy atao, zao ny atao, zao ny toromarika isan-karazany, zany nefa tsy ahafoana ny aretina. Fa ny zavatra azo antoka indrindra dia hoe efa mandalo ny fandringanana tsikelikely ny jentilisa Jehovah raintsika alohan'ny hatongavan'ny Jesosy. Ny zavatra no tenenindry Paoly dia hoe mihavana faingana, mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Inona moa ny fomba hihavanantsika amin'Andriamanitra? Mila fantatsika ilay Andriamanitra hihavananao. Mila fantatsika ny natioran'io Andriamanitra zay mila anatonantsika izay mahakontrole ny zavatra rehetra mandeha amin'izao fiainana izao, mahafantatra momba anao, mahafantatra ny zavatra hitranga aminao ny ampitso, mahafantatra ny zavatra ratsy hiseho, fa izy irery ihany no afaka manakana sy misakana ny zavatra tsy ho avy eo amin'ny fiainanao. Dia zay ny tenenin'ny Paoly hoe mihavana. Rehefa miresaka fihavanana isika aloha izy mantsy anao. Raha ianao zao no tenenina hoe mandany ianao mihavana amin'ny olona anankiray, dia mila mba fantatrao ilay olona tokony havananao io hoe inona mety zavatra mahatohana an'io, inona mety zavatra mety mba ampitovy ny tady-dokanga anay. Tahaka izany koa Andriamanitra raintsika naharentsika io, mila fantatsika hoe inona iza izy ary inona ny zavatra natiorany. Natiorako sy natioranao dia mpanota. Natioran'Andriamanitra dia masina. Zay mivolaza ny any amin'ny Petera 1:5-5 ka hatramin'ny 6 any dia milaza hoe aoka ianareo masina satria masina. Zay zany le natiora voaloha hoe raha hiavana aminy aho zany, satria izy no afaka miregle amin'ny problemana coronavirus, izy no afaka miregle amin'ny problemany personnelako, izy no afaka miregle ny hoaviko, izy ny afaka no mitantana ho any amin'izay hitariana dia mila mihavana aminy aho. Tsy havana amin'ny mpitondra fanjakana, tsy hoe fahavaloko ny mpitondra fanjakana, fa reny dia voafetra ihany ny zava-bitany. Araka ny voalazan'ny Salamo 8:20, tsara ny mialoka amin'Andriamanitra no mialoka amin'ny olona, na hoe tsara no mialoka amin'Andriamanitra no mahatoky ny mpanampaka. Salamo 8:20-7. Ry hava-malalo amin'ny tompo, na tiatsika na tsy tiatsika dia mila fihavanana amin'Andriamanitra izaseanao. Fihavanan'Andriamanitra dia mila fantaritsika izy fa olona Andriamanitra dia masina. Ahoana no ahafahantsika manala an'le ota be izay mahatonga antsika tsy masina eo anatrehany. Tsy misy afa-tsy mandrava n'ilay atao hoe efitra, satria zasy anao dia mpanota ka na hivavaka iny be dia be ao ara dia tsy mihaino izy. Ny zavatra tsara ho fantatsika dia hoe rehefa miresaka ny toerana misy asa anao dia ao anatin'ny izao tontolo izao ohatran'ny Sodoma sy Gomora. Ka rehefa Sodoma sy Gomora no mivavaka miantso mafy an'Andriamanitra dia manisy efitr'Andriamanitra satria tsy afaka nifandray ny teny. Tsy afaka nifandray ny tenin'ny mpanota sy ny tenin'ny Andriamanitra zay masina.
Lasa ohatran'ny hoe miresaka mirediredy fotsiny eo le mimpanota. Fa mila zany esorina aloha zay zavatra zay ahafahana miroso amin'ny solution zay de davitsika. Tsy afaka ny asa mihitsy Andriamanitra io. Araka voalazany Salamo 1:25 any le hoe amin'ny olona tsara no isehonao fa tsara ianao. Amin'ny olona tena marina no isehonao fa marina ianao. Zany hoe tsy afaka ny anamarina ny teniny eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray Andriamanitra ivavahantsika io raha tsy mitovy aminy zanany zasenao. Zany hoe mila olona madio aloha zasenao, olona voadio zasenao. Rehefa miresaka an'izany dia rehefa niteny Paoly hoe mihavana faingana amin'Andriamanitra, dia rehefa miresaka fihavanana ozy ateo dia misy zany ny atao hoe sakana zay nampy saraka antsika tamin'Andriamanitra. Efesianina 2:17 dia nilaza hoe ny rahany Jesosy Kristy Tompo no nampanakaiky atsika amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa miresaka razana zasenao dia dika zany hoe resaka fanadiovana. Rehefa miresaka rà dia miresaka famelana ny ota. Tsika dia samy nahafantatra Mosesy. Any amin'ny Exodosy 3:1-5 dia milaza hoe rehefa anakaiky an' Jehova Mosesy dia zavatra nilazainy dia hoe janona aloha ianao, asory aloha ny kapanao fa tany masina izy. Zany dia endrika anankiray zany hoe tsika na hivavaka be dia be na hanao fifadikanana be dia be, rehefa tsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra, zava-poana daholo zany, fotoana very. Fa eto tsika dia arak'ilay voalaza amin'ny Paoly tany am-piandohana novakitsika hoe solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ozy aho mantsainareo hoe ny fihavanana amin'Andriamanitra dia nisy zany ny atao hoe mura anankiray, efitra anankiray zay nampisaraka antsika noho ny otantsika. Raha namaky isika amin'ny Efesianina 2:2-7 any, lava be fa anjaranao mamaky azy, dia hita tokoa fa hoe tafasaraka ary niviravirany ny baikoan'ilay fanaratsy teny amin'ny rivotra izasenao. Fa kosa mitady zany tsika hoe tena tsika mpanota tsy afaka anatona azy mihitsy, fa tsy maintsy misy intermédiaire zany aloha mampiavana. Araka voalazany Efesianina 2:2-5 izy milaza hoe izy no fihavanantsika nampiray antsika rotota, nampiray anasy sy Jehova ray, ary nandrava ny efitra nampisaraka. Maninona no miteny an'izany? Satria rehefa mamaky ny Isaia 59:2 dia milaza hoe ny otanareo no efitra mampisaraka ka mahatonga azy tsy mihaino. Rehefa tratra ny problema ny olona dia miantso an'Andriamanitra, nefa olona tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Rehefa mangata-javatra ny olona dia miantso ny anaran'Andriamanitra, nefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Mandritra ny toana anankiray izy tsy hitanao any am-piangonana, tsy hitanao mihitsy mivavaka, fa amin'ny fotoana voadona azy dia miantso ny anaran'Andriamanitra izy. Mihaino azy ve Andriamanitra raha fieritreretinao azy? Andriamanitra tsy mihaino raha tsy vita fihavanana aminy. Tsy mihaino raha tsy vita fihavanana aminy. Tadidinao any amin'ny Jeremia 7:17 any dia misy hoe Jeremia 7:17 ndrazako evakitsika. Kanefa kosa izy ekeo ny elikao fa tamin'i Jehova Andriamanitra no niodinanao, mila ravana le efitra. Tsy afaka miantso, tsy afaka nihaino izy, fa tena manaiky mihitsy hoe ekeo aloha. Jaona 1:1-7 any dia milaza hoe raha manaiky marina amin'ny fotsika isika dia mino fa raha Jesosy zany no manadio antsika afaka amin'ny ota rehetra. Eto aho izy mantsi anao hoe mitarika anao zany any amin'ny rehefa miresaka hoe fihavanana dia ny dikan'izay tsy maintsy misy ny atao hoe rà, ary rehefa miresaka rà dia tsy maintsy misy ny atao hoe azo fijaliana. Tsy maintsy mipetraka zany ny atao hoe resaka azo fijaliana. Korintiana 1:1-7 dia miteny hoe fa niteny hoe azo fijaliana ozy izy dia fahadalanao amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa ho an'izay ho vonjena. Eo zany ny mahatonga amin'ny teny hoe
Itsika mahay ny tenin'Andriamanitra hoe salamo fa 5:5 hoe amin'ny andro fahorianareo tsy hoe dia amaly ary ame voninahitra ahy ianareo. Fantatsika izay fa le dingana anankiray aloha matetika adin'ny olona. Mbola mila aloha zany ahafahan'Andriamanitra miasa ozy dia mila vita fihavanana amin'ny izasy anao. Ny zava-doza nefa dia izao, be ny mialokaloka satria ny teny vakitsika tany am-paindohana dia ny Genesis 19:20-20 dia milaza hoe mialoka amin'izay olona marina eo ny olona rehetra. Ny otany atao ihany ny fahazaran-dratra atao ihany dia mivavaka miaraka manao fotoam-bavaka be dia be dia samy mandefa mesazy any amin'ny messenger any dia hoe ino ny vondrom-bavaka, ino no chaîne de prière mba hahatonga antsika ho voatasy voarin'Andriamanitra. Ry hava-malala amin'ny tompo, Andriamanitra dia mahafantatra ny ao anatin'ny fony tsirairay avy. Andriamanitra dia mahafantatra ary mamaky izay ao am-ponao tsirairay avy. Tsy afaka manambaka tsika na mody manao sinema araka ny voalazan'ny Davida mpanjaka tamin'ny Salomona zanany any amin'ny tantara voalohany 9:7 ihany dia zao ny zavatra lazainy. Ary ianao ry Salomona zanako izy aoko fantatrao Andriamanitry ny rainao ka no manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto fa Jehova dia mpandinika amin'ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao izy dia hita azy, fa raha mahafoy azy ianao dia rino mandrakizay. Manompo azy, io zany le tena hoe fanompoana tena vokatry ny fonao sy ny fanahinao ary ny fisainanao mihitsy fa tsy le vava. Io le mahatonga an'le tenin'Andriamanitra hoe salamo 19:5 eo amin'ny olona tena marina no isehoany fa marina izy. Rehefa malala amin'ny tompo, zavatra tiako ampitana amintsika androany dia ny hoe problema dia ny olona izay mialoka kanefa dia izao ny zava-doza. Andriamanitra dia mahafantatry ny azy, fantany ny azy ary raha misy ny zavatra kapoka ao atao dia voaharo ny marina. Mahatonga Malaki 3:9 izay efa hainao tsinjery hoe ho hitanareo indray ozy Jehova fataoko miavaka, marina sy ny melo. Miavaka zany dia karazan'le ohatry ny tantaran'ny Exodosy 12:12-17 le hoe nisy rà nitolana dia teo ny nampiavaka ny olony zanak'Israely nasiana ny rà dia tahak'izay koa tsika le voadio an'ny rà an' Jesosy dia hiavaka. Zavatra anankiray amaranako azy dia zao hoe le olona ozy dia mialoka ireny tsy mieritreritra ny tenany. Tenin'Andriamanitra dia mazava be ny lazain'ny Jesosy any amin'ny Matthieu 13:15 dia voavaky toy izao hoe fa efa adala ny fon'izao olona izao izy ary efa lalin-dalovana ny sofiny ary efa nakipy ny masony fa andao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy ka hanasitrana azy aho. Zany zavatra zany no zavatra misy amin'izao andro faran'izao. Atao filana fotsiny le fiantsoana ny anaran'Andriamanitra fa tsy mametraka le fihavanana amin'Andriamanitra satria le tena zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia le ho tonga amin'ny fibebahana. Araka ny voalazan'ny Petera 2:7 hoe tsy ela amin'ny teny fikasana izy amin'ny fiverenan'i Jesosy fa kosa tonga ny tsirairay ho tonga amin'ny fibebahana. Rehefa malalo amin'ny tompo manentana anao ary mampahiry anao fa efa akaiky ny tompo. Ny zavatra hitantsika izao dia santionany, fa ny zavatra mbola ho avy aoriana dia mbola hoenjana, fa ny zavatra tsara indrindra sy azo antoka dia hoe mihavana amin'Andriamanitra ianao, raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, voninahitra ao an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.